Maro amin'ireo ankizy sy tanora ihany koa no misafidy ny anaraka fampianarana mandimo amin'izao vanim-potoana ny fialan-tsasatra izao. Ankoatran'ny tombontsoa entiny amin'ny fahasalamana mantsy dia manampy ny tanora hivelatra amin'ny sehatra maro ihany koa ny dia. Ravakarandriamanarina amin'ny sariny Tsiry, Rakoto Arsan. Telo taona izao no nianatra dia amina toerana fampianarana dia Francia, tovovavy eritreriny sady mbola mpianatra. Ho azy dia nisy ny tombontsoa hita tamin'ny fianarana ny dia. Rehefa comment de mariage dia ianao mipetraka fotsiny dia tsy mahay mandihy dia mba ianao mba hianatra dia amin'izay mba tsy mipetraka fotsiny. Afaka nanao compétition mba mampatsara vatana koa ilay mandihy. Manomboka roa taona dia efa afaka manao danse ny ankizy. Maro amin'ireo ray aman-dreny misafidy ny handeha firaozana mianatra dia izay manampy betsaka ny ankizy amin'ny fivelarany amin'ny sehatra rehetra. Ny antony sy ny dapen'ny cours de danse zany dia mba hoe izy moa reny voalohany indrindra fa tsy madio tsy hoe maodinamika koa izy ao an-trano fa tsy izy manampy dia ampianarana izy na au niveau intellectuel na resaka social zay tena ny sokajy-taona rehetra dia afaka mandihy ary manampy betsaka amin'ny fialana amin'ny enatra amin'ireo masom-bahoaka, manampy miala amin'ny stress vokatry ny rotoroto isan'andro ary mahasalama ny mandihy. Amin'izao vanim-potoana ny fialan-tsasatra izao dia misy ny cours de danse spécial grande vacances eto amin'ny école de danse Diar ka ny 6 septembre ka hatramin'ny 17 volana septembre ho avy izao no anatanterahana izany. Izay ato amin'ny école de danse Diar dia manolotra ny cours de vacances izany hoe anome ny cours de danse de salon Europe, danse salsa ary danse sportive latine ho an'ny bebe izany hoe manomboka eo amin'ny 20 taona mihoatra hatramin'ny 70 taona. Ary ao ihany koa ny ankizy kely manomboka amin'ny 2 taona izay omena ny danse d'éveil ary danse d'éveil io dia manao travail rythmique, manao travail artistique ary io travail rythmique io zany dia lalovana daholo izany hoe ianarana daholo ny rythme rehetrarehetra. Efa misokatra moa fisoratana anarana amin'izao fotoana izao isaky ny alarobia, alakamisy, zoma ary asabotsy manomboka amin'ny 2 ora tolakandro eny amin'ny birao ny boriboritany fahatelo Antaninandro. Aoriana kely ao dia ampianatra zomba ihany koa ny école de danse Diar.